maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny fahasoavana ndeha hitsangansika ny salamo 720 andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy no iombonantsika hideran'ny tompo isika araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe isaorana ane Jehova fa efa niain'ny feon'ny fifonako izy Jehova no heriko sy ampingako izy no itokin'ny foko ka voavonjy aho dia mifalo ny foko ka ny hirako ny hiderako azy Jehova no heriny ary izy ny fiarovana mafy amonjena ny voaosiny vonjelo ny olonao ary tahio ny lovanao andraso izy ka tezao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika indray zany fifalianay Andriamanitra satria namoanay maraina ianao ary nitantana anay sahady tamin'ny tanagavanany fahamarinanao dia afaka mifanatrika aminao anatin'izao fotoana izao izahay. Misaotra noho ny famindramponao izay anehoanao fitiavana vaovao indray manoloana ny mahampanotanay. Ko amin'izany na dia tsy afaka noho ny anaranao masina azy izahay no ny hota mandrakotra anay no ny fatokinao ny famindramponao sy ny fitiavanao tsy miova dia manatona anao amin'ny fanetreteny izahay mitondra ny tsy fahatanterahanay tsirairay avy, mitondra ny tsy fahatanterahan'ny ankonanay, ny tsy fahatanterahan'ny fiangonanao, ny tsy fahatanterahan'ny fiarahamonina sy ny firenena misy anay, eny tsy fahatanterahan'izao tontolo izao. Aza isaina ary ny fahadisoanay tsirairay avy ary na iza miondrika eo am-pototry ny hazofijalian'i Jesoa Kristy amin'ny fo torotoro sy mangorakoraka dia ho atrakanao mifanantenana ka handrendray ny feo manao hoe fiadanako no omeko anareo. Ekeo ny anatrika sy hitarika izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanahy masina eo amin'ny famakina ny soratra masina dia efa ho tsapanay sahady ny hery ny teninao eo amin'ny fandrenesana ny afatrao dia hiorina sy hitombo tokoa ny finoanay mba hananana fahavononana hiady sy handray ny fandresena avy aminao. Mianoho ny vavakay tompo ho tononona amin'ny anaran'i Jesoa Kristy zany. Amen. Ny Exodosy 7:12 manomboka eo amin'ny 9:9 hatramin'ny 4:40 farany. Exodosy 7:12 9:9 hatramin'ny 4:40. Amin'ny anaran'ny tompo ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima dia ho Mosesy tamin'i Josoa mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita raha mpitso dia hijoro eo an-tampony avoanao ka hitana ny ten'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nolazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy ary Mosesy sy Arona sy Ora niakatra ho ao an-tampony avoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roalahy ka nataony teo ambany Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila dia nahatra tsy nidaraintsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lelan-tsavatra. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, soraty eo amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambarao amin'i Josoa fa ho foanako koa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Dia nanorina altara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehova nisy, fa hoy izy Jehova ny anina hoe niadin' Jehova ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'izay taranany faramandimby. Amen.
ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hitompo ao anatintsika ry havana ny fahasoavan'ny tompo ary hitompo no ny herin'ny teny omban'ny fanahy masina koa ny finoantsika ni Jesoa ilay tompo ny fandresena. Exodosy 17:10 ny andininy 9 hatramin'ny 9:10. Mazava amintsika ary ampatsivina indray fa ny bokin'ny Exodosy dia mitantara indrindra ny nanavotan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana Egiptiana, nanafahany azy teo an-tanan'ny Farao ary nanohizana ny lalana tany anefitra. Izany ny antony hira 9:10 ary ny antony hira 13:9. Ao amin'ny Exodosy 4:4 izay afatra tamin'ny fanasan'ny tompo ny aladilasa teo, dia misy teny manao hoe an Jehovah niady ianareo angina. Eto amin'ity andinin-tsoratra masina manoloana antsika ity, na ny anjara mofinaina manoloana antsika, dia indro Mosesy manome toromarika an Josoa hoe alamino niady ndao hiatrika. Fa nahoana ary? Tao amin'ny Exodosy 2:12 raha nivoaka ny zanak'Israely dia nenjehan'ny Farao avy aoriana ary tena natahotra izy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny ranomasina izy dia nierika ka nahita ny Farao sy ny heriny miaramilany ny orooro, androso sa hiemotra. Androso eo ny ranomasina, hiemotra masika ny 9. Hoy ny tompo, an Jehovah niady ianareo angina. Fantatsika ny tantara, nandroso izy ireo ary nakaton'Andriamanitra tao amin'ny ranomasina ny 9. Rehefa namakivaky ny efitra ny zanak'Israely dia tonga ny fahasarotana samihafa, ny tsy fisikanina. Reto amin'ny toko 17 ny tsy fisin-drano. Fa ny tompo nanome baiko ny Mosesy hoe mandiana veleso amin'ny tehina ny vatolampy dia tonga ny rano, faly ny olona nisotro ny rano. Fa raha vao tonga ny rano, nianoka tamin'izany fitahiana izany ny zanak'Israely, dia tonga tampoka kosa ny fanafian'ny Amalekita. Izay ny anjara mofinaina antsika amin'ity maraina ity, manomboka eo ny 9 hatramin'ny 11. Fidiran'ny Amalekita nanafika ny Israely tao aorian'ny fahazona ny rano fisotro madio. Izany hoe ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainantsika mpino, raha tonga ny fitahiana dia tsy hoe falifaly ivelona amin'izany isan'andro satria rano mikoriana dia izany hatrany. Tsia, fa raha tonga ny fitahiana dia misosoka aokoa fijaliana. Tonga ny ady manafika ny Amalekita. Fa inona kosa no zava-nisy rehefa nanafika ny Amalekita? Ny vonona hiady ny zanak'Israely araka ny toromarika nataon'i Mosesy. Ny anjaran'i Mosesy dia ny nivavaka niaraka tamin'ny tehin'Andriamanitra hoy ny 9:7. Rehefa reraka Mosesy dia nomena toerana ary notohanana ny tanany, tohizana ny vavaka ary mandra-pidifin'ny masoandro hoy ny soratra masina, dia teo mandrakariva Mosesy tsy nidina intsony ny tanany. Izany hoe fitantarana dia hoe rehefa niakatra ny tanany Mosesy dia nandresy ry Josoa any am-perinady, rehefa tafidina ny tanany dia resy ry Josoa. Fa nony natao izay farimbon'asa ny nanohana ny tanany Mosesy, mandra-paharivan'ny andro tsy nidina intsony ny tanany Mosesy, izany hoe nandresy mandrakariva ny zanak'Israely.
Ireto ariavana no afatra izay ampitaina amintsika fiangonana avy amin'izao anjara mofinaina izao. Voalohany tadidio fa ny kristianina dia miady isan'andro, kanefa koa aza donona fa isika kristianina, isika fiangonana dia mandresy mandrakariva. Miady isan'andro fa mandresy mandrakariva. Ny Amalekita dia taranaky Esau, izany hoe raha ny Genesis 4:13-2:12 no vakitsika dia zafikely Esau i Amaleka izay razamben'ny Amalekita. Avy amin'izany no isotomantsika hoe ny adintsika kristianina dia ady amin'ny nofo. Esau mantsy dia nirona tany amin'ny ara-nofo, ny sakafo natakalony ny ara-panahy. Nalony ny tsaramasomena toy izay ny fizokiana araky ny fandaminan'Andriamanitra. Izy ny tokony azo tsodrany fa hoe alvelao anao ry Jakoba ny tsodrany fa aleo anany tsaramaso. Izay ilay adintsika kristianina, ny ady amin'ny nofo, ny ady amin'ny fahotana, ny ady amin'ny fahakiviana ateraky ny fieritreretana ny zavatry ny tany. Ady isan'andro ny fiainantsika riavana, ady amin'ny Amalekita, ady amin'ny zavatry ny tany, ady amin'ny fahotana izay mbola manjaka eto amin'izao tontolo izao, ady amin'ny fahadisom-panantenana. Tsy mitsahatra io ady io hoy ny Andininy 9:10 eo mandrakariva izany. Efa nandresy ny zanak'Israely nivoaka ny fanandevozany Egyptianina, fa teny am-pandehanana dia nisakajakanan izany zavatry nofo izany, tsy fisikana, tsy fisindrano ny Amalekita no sariny mivaingana. Ary efa manjohy ny Baiboly isika dia mahita fa mitsivalana foana eo amin'ny lalan'ny zanak'Israely zany Amalekita izany, indrindra rehefa ao anatin'ny fahosana sy hita fa kely hery ny zanak'Israely. Miady isan'andro isika fiangonana, ny kristianina dia miady isan'andro. Raha mankany amin'ny Romanina 7 isika dia mikikika ao Paoly raha manoratra no hoe tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Ao amin'ny Galatiana 5 dia manambara sy mampianatra koa Paoly fa miady ny nofo sy ny fanahy, samy te hamokatra eo amin'ny fiainantsika. Havahany tsara ny hoe ny vokatry ny nofo sy ny vokatry ny fanahy. Mandiana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, hoy ny fampianarana ao amin'izany soratra masina izany. Miady isan'andro sika riavana. Ary Lutera dia miteny hoe mpanota mandrakariva fa voaveo elaheloka mandrakariva. Inona ary ny ady atrehantsika? Atao am-piangonana sika dia hoe milamindamina izy izany a. Aza toroina koa fa raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo ny Amalekita, eo ny devoly. Maika moa fa mivoaka ny fiangonana sika dia matsiaro kely hery sy malemy. Eo indrindra no anafian'ny Amalekita antsika. Andrebireben'ny Satana ny fo sy ny saina ary fanahitsika izay efa tena nitombona tsara tao amin'Andriamanitra. Vitanao ve ny anohitra ny tifaka-panahy ty? Izany no iantsonantsika riavana. Raha atao hoe miady isan'andro ny fiangonana, tsy ady indray mandeha fa ady mitohy. Ny amin'izany tsy ny finoana omaly, vokatry ny ten'Andriamanitra nenoana omaly no entinao hiatrika ny ady amin'ity an'ity, fa ny finoana vokatry ny ten'Andriamanitra enonao androany no ndeha hiatrehana ny ady amin'ity tontolo andro ity. Tadidio tsara izay riavana. Tsy hoe ampin'lahady efa nandingana ady alatsinainy, nandingana ady talata, tonga koa ny alarobia dia ampy ve ny lahady? Tsy efa lany ny kartosy? Izay mihitsy hoe tsy ny finoana omaly, vokatry ny ten'Andriamanitra nitoriana omaly no entinao miatrika ny ady amin'ity androany ity. Tsy tapitra ny ady amin'ny Amalekita ary vonin'Andriamanitra ampandresy anao. Ny anjaranao dia ny mivavaka, ny tananao ataovy mahery, miazona
ny tehin'Andriamanitra. Tsy ny finoana omaly no enti miady androany. Ny teny izay nomena anao androany no enti miatrika ny ady tontolo andro. Fa raha atao hoe tsy ady indray mandeha ny ady, fa mitohy isan'andro, dia Andriamanitra mihitsy no miady ary tsy irery isika mpino. Ahoana ary? Kristiana dia mandresy mandrakariva, na dia mitohy aza ny ady, tsy ady ho amin'ny faharesena fa ady ho amin'ny fandresena. Izay no ataontsika an-tsaina. Raha irotsaka anady sika amin'ity tontolo andro ity dia tadidio fa iverana an-trano mitondra ny amboaram-pandresena, iverana an-trano mitondra fankasitrahana amin'Andriamanitra rehefa iny ivavaka riva iny. Jehovah no sainam-pirenena, Jehovah nisy hoy ny Andininy 5:10. Izy no mitondra ny ady, izy no manome fandresena, izy no manome toky. Eo amin'izay androany, anio sy rahampitso, ny manaraka rehetra mbola ho atrehanao raha ady efa voninanangana ny saina ny fandresena Andriamanitra. Andriamanitra no sainantsika. Raha mifikitra amin'Andriamanitra sika ry havana dia mpandresy. Ny ady tsy ho tapitra, fa ny fandresena koa efa mialohantsika mandrakariva. Mandihana ny finoana izay nateraky ny teny manoloana antsika tamin'ity maraina ity ny hampandresy anao amin'ny fiainanao tontolo andro. Amen. Ivavaka isika. Tompo, raha mifikitra aminao Andriamanitra izahay, tsy mitsahatra mivavaka mandra-paharivan'ny andro, dia azo antoka ny fandresena. Fa raha miraraka ny tananay, raha miravoravo tanana izahay ka tsy mahavita ny mivavaka, tsy mahavita miatrika ny ady, dia resy izahay. Nampahafantarina anay fa tsy ho tapitra ny ady, miverimberina azy, fa efa isesy koa tompo ny fandresena. Ady vaovao, fandresena vaovao, fa ny teninao dia nanomenay finoana vaovao mba hafana mandray izany fandresena vaovao isan'andro izany. Misaotra tompo fa ianao Andriamanitra no miady ho anay, arotsakao eny an-tsehatra izahay, saingy ianao no efa mialoha amin'ny fandresena. Dia mangataka aminao izahay mba tsy atahotra ny ady hatrehana, fanana fahasahiana isika na hiatrika ary ho vonina andresy. Esory aminay ny fahakiviana manoloana ny sakana sy ny olana samihafa. Esory aminay ny firavoravezan-tanana, fasikino izahay mba handray andraikitra tandrify anay eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Dia tompo, mangataka aminao izahay mba ho tsarovanao isan'andro amin'ny adinay. Misy miady amin'ny aretina, misy miady amin'ny fahafatesana amin'izao ora sy fotoana izao, ianao no mbola hampandresy azy. Misy miady amin'ny fakapanahy amin'izao ora sy fotoana izao, misy miatrika ady tsy mety tapitra ny amin'izany fakapanahy izany, mbola mifandrivotra amin'ny Satana ilay makafanahy. Ataovy tonga amin'ny fandresena tompo, ampangino ny feo rehetra tsy avy aminao. Misy miady amin'ny olana sy ny zavatsarotra samihafa, dia ianao no hanokatra ny lalaka-ivoahana amin'izany, tahaka ny namohanao ny zanak'Israely avy any amin'ny fanandevozan'ny Egiptianina. Misy firenena miady, mifandramatra, mifamono, ianao ametraka ny fandresen'ny fiadananao amin'ireny firenena ireny. Eto amin'ny firenenay hitanao ny fifanjevona samihafa, ny fifanenjehana samihafa. Tompo, alamino ary ndrao ny adinay, mba ho fanehoana ny fitiavanao mandresy, ho fanehoana ny rariny sy ny hitsiny mandresy ao aminao. Apetraka eo am-pelantananao ny fiangonana,
miainga amin'ny kristianina tsirairay mpiara-mivavaka, ny vita batisa, ny mpandray fanasan'ny tompo, ireo loholona sy diakona, ny tompona ndraikitra isan-tsampana, ny mpitandra sy ny birao am-piangonana miara-miasa aminy, any amin'ny isam-pitandremana sy isam-piangonana avy. Tompo, ialohan'ny fandresena ny ezaka rehetra atao amin'ny fanafiana n'izao tontolo izao, na ny tafika masina mivantana, na ny asa fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonanao. Mbola manohy ary mamara ny fivoriany ny mpiandraikitra fobe FJKM, dia mangataka aminao izahay hialo sahady ny fanatanterahana ireo fanapahan-kevitra noraisina ary anamarina fa Andriamanitra fanevanay ianao, Jehovah Nisy ianao. Jesosy Tompo, mbola entina hiambavaka ny ankonanay, ireo no akaiky anay ka dia tsy adoroinay ry Tompo, ny ray aman-dreny, ny ray tapo, ny eto atoerana, ny any ampitan-dranomasina. Entina hiambavaka koa ireo mpiara-miasa aminay, ny lehibe anay ao amin'ny toeram-piasana, ny mpiray birao aminay, ireo mifanerasera aminay ao anatin'izany toeram-piasana izany. Hialo avy Tompo amin'ny fitiavanao ny asanay amin'ity tontolo andro ity, mba hivimbinanay amboara-pandresena tokoa rehefa ody izahay. Ampio izahay amin'ny fianaranay, fa mitady tsy horesinay ny abadona. Ampio izahay amin'ny vezivezena samihafa ka tantano, mba havita ny lalana miaraka aminao. Ny vavakay dia atambatray amin'ny ampianarin' Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny unianina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary nitsodrany tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Mahereza sy mahatanja, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao, amin'izay rehetra aleanao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.